tontolon'ny tantara. Atolotry ny radio Don Bosco ho anao anio. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe lay ora fasy farany valy fatinangatra. Nosoratany razanak'olona Justin Marc. Ho velomin'ny Rakoto, Faly, Sinaizy, Tahina Nantenaina, Anjarliva, ny Ravo, Antsaravaga. Nandray feo sy Nana Tontosa? Tovy razana mamonjy. Manao ny anao mady mizely sanda? Manao ny ratso? Ary tena tera tsemboka vao maraina nge ianao zany. Savy ny azakazaka. Tsy hitange mady mizely fa somary lavitry ny toeram-piasana ihany moa ny fonenana ka de tsy maintsy miazakazaka ohatr'izao raha hoe tiana tsy ho tara fidirana ty am-piasana. Zany? Satria na ny bus andehanako isan'andro miazo ny toeram-piasana tsy misy tonga maka tiako ka de tsy maintsy azakazaka zany ny ambony. Fa ahoana? Fa iza marina moa ianao ty mipetraka raha tsy madiso e. Eny Analamaitsa manenjy Siamiala isan'andro e. Ary tena lavitra tokoa ianao zany ko. Fa manina nefa raha mifindra ety akaiky ety fa toa enjakentana ane zany lalanao zany e. Indrindra moa fa amin'ny embouteillage rehefa hody ny hariva ko. Tena zay mihitsy. Eny e, za iny mady mizely sandaka efa tena teo am-pitadiavana ety akaiky ety mihitsy fa mbola tsy nahita hatreto e. Nefa tena mila tsy ho vitako mihitsy le mirotoroto isan'andro amin'ny fitandremana fatratra tsy hodisodirana ty am-piasana. Saingy mbola tsy nahita an'izay mety aloha hatreto. Karaha ny amin'izay aloha dia mety afaka manampy anao ihany raha ohatra ka mety aminao. Fa ahoana mady mizely sanda mety mahita trano azoko hipetrahana ety akaiky ety ve aloha sa? Fa izy mety na tsy mety aminao zao tsy fantatroko. Izy alora ny ova ny tsy dia lafo e. Saingy somary kelikely ihany. Tokatoka-monina ihany koa. Saingy mifefy tsara kosa aloha e. Tena mety amiko zany mady mizely. Sady zange za rery ihany e. Tsy vady tsy zanaka ka tsy de mila trano lehibe de manahoana loatra e. Fa rehefa misy sitriako tsara fotsiny de zay ka. Ary tonga de tiaminao tokoa zany raha izany ko. Fa ahoana? Aiza ho aiza moa izy zany raha tsy mahadiso. Afaka hoentiko any ianao na dia andro any azy e. Rehefa mirafitsika trano ny anadahako mantsy izay trano lazaiko anao izay. Ka rehefa lasa nivelany le ravaviko dia nikatona fotsiny tao ny tranoko. Tokony ray volana izay ngamba. Dia tapa-kevitra ny ampanofana azy izay. Sady mbola taona ny ainy fa haretany fotoana hijanona an'le ravaviko any ivelany. Tonga dia raikitra zany mady mizely sanda. Raha tsy mampaninona anao za dia tiako hita zany na dia hoe anio ihany azy. Tsy maninona ka sady tsy lavitra misy anay angela izy e. Zany hoe lalako mody ihany re rehefa mirava. Zay zany fa aloha miditra fifa zany maneno zany sonero mariky ny fanombohan'ny asako. Ndao ary Tsara vita nala nahita n'ity trano ity ka. Soa aloha fa nisy mady mizely sanda fa teny efa mandreraka le mirotoroto isan'andro mandeha miasa ka. Tranondraha vavy noho ity. Tena tsara kosa aloha le trano e. Fa ny olana dia ity somary mitoka-monina ko. Anika tena mangina loatra. Soa aloha fa efa nampitady mpanampy mba ho namako ato e. Ary tsy iza fa i mady mizely sanda ihany ny kiaroko aho rehefa hita ny fahanginako reto tato nandritra n'izay herinandro ny findrako tato zay. Tena mba sarika tsy misy ohatran'izany aloha le mady mizely sanda e. Mba sambatra ilay izay mahazo ny novady andifimandrika. Sady tsara tarehy ny pikana ny manam-pahaizana ihany koa. Kanefa dia sarika sy tia mifandray aman'olona. Tsy misy tahaka zany. Ny akamaroany tovavy amin'izao mantsy rehefa mpamanaka atao kely dia na ny olona resahana aza fidifidiana. Sanda kosa nefa tsy mba ohatran'izany. Na dia manaka atao sy manam-pahaizana ary sady directeur de ressources humaines ao amin'ny orinasa isako izy. Za kosa dia mpiasa tantaniny. Anika atao sady daikatra ihany andraindray na dia hoe niresaka aminy azako. Izy nefa dia tsy mba manisy elanelana mpiasa adidiny zany. Raha ny marina dia tsapako latsa-pitiavana amin'ny sandy zany e. Kanefa izany fahatsoran'izany mihitsy ny tena hasarotra ny raharaha. Ataoko ahoana moa zany ny filaza amin'ny fitiavako. Raha sanatria
tsy mifanojo amin'ny eritreriny tsy hivadika fankalana kanefa dia mahafinaritra azy iry izao fifandraisana izao. Oay, mandro ve ny masoko sa maty mijery sandy ty tamin'ny manatony ty? Tena izy tokoa ty ka. Aleo vahina avy hatrany ny vavahady fa misy olo manan-kaja mamangy an'ilary razo. Noho izany dia mila mailamailaka. Manao ny razo? Manao mady mijery sandy. Faly be aho mahitanao mba tonga mitsidika aty amin'ity tanàna mangingina ty na dia hoe andalo ihany aza. Zany ve? Ka tonga ary aho zao ka hosoranao tantely sa hosoranao menaky? Zay mety aminao ka na tantely na menaka. Mifazifazy re zany fa tamana velo ianao ty. Tena tamana ka. Tamana na dia hoe mangina rery aza. Mandrosolo ho any hatrany e. Aizany dia tsy androso akory zato izika. Sady noresahana misy any. Za raha za andro tsy fiasana androany. Sady tonga ty koa ny ianao dia mba ketrikerin'ny fokoko. Mba afaka mitafatafa sy miresadresaka tsara aminao androany. Ianao kosa zany mitady anararoatra. Izaho kosa maty mizely sanda tsy dia hoe manararoatra e. Fa tsy mba mampalelo anao kosa ve za mangingina rery rato zao. Dia za raza mba misy anao mandalo namako fetifitifitiko. Ny maka namana re vahaolana amin'izany monsieur Rajo a. Dia amin'izay ianao tsy mangina intsony fa mety hitombo tsikelikely ato aza anisan'olona amin'izayko. Ny aka namana ve mo tsy aky e. Ary tsy maintsy ao amin'izany ihany fa saingy le olona nylorana amin'ny foty iny mbola mampanahy be ihany ko. Fa nga manaikitra hono izany ry tony. Raha manaikitra fotsy mo maninona fa ny amono mihitsy aza no laza hitako. Enao ty koa dia tena mba mahay milaza mihitsy ka. Eo no mipetrapetra fa akaram-boankazo kely anao vetivety e. Eny ary sady za zany tena mafana be mihitsiko. Ndao ary vetivety fotsiny e. Iyo. Ianao maty mizely sanda ka inona vaovao mba nifimbinanao aty ary? Tsy dia misy vaovao firy fa mamangy vangy e. Mitsiditsidika fa mba tsisy atao. Laingako mantsy zany e. Fa ny antondihako aty aminao dia nilaza aminao fa tsy afaka tamin'ny fotoana farany angely olona nilazaiko anao e. Le mpanampy nilazainao tamiko ve? Toa hoe efa raikitra ny akafandray angao hono iziko. Ka le raha matompanapinay ao moa kasaiko menanao raha mety aminao ohatra. Fefa nilazaiko moa izy fa mazoto hony. Ohatra irery maty mizely sanda. Ka tsy ho sahirana nareo raha hoe omenareo andray ny mpanampinareo. Ka tsy sahirana zany zay ka. Le raha matoko nge tena zarany aza satria mampitombo ny karamany. Adiny roa na adiny telo ihany ny ilainay azy ary indroa anatin'ny herinandro ihany. Ny ambin'izay izy aty aminao. Randraraha ao an-trano indray re dia efa manana mpanampy hafa miandraikitra an'izany zay a. Dia tena misaotra betsaka re maty mizelona fa tena misahirana be amiko loatra ianao mba marina moa. Tsy misy isaorana re zany Rajo a. Sady tsy misy sahirana zany koa nge hoe. Raha matoa efa somary lehibehibe ihany aloha le izy a. Raha vao fiantsonay anazy. Fa olona mahafinaritra aloha izy e. Sady tena sarika tsy misy oatra izany a. Ay kosa. Tena mety amiko tsara re zany fa dia ianao ny isaorana ary maty mizely sanda. Inona re no azoko atao anao mba isaorako anao? Aleo aloha ary eritreritra izay ho ataonao anahy. Tena sarika izany raha olona. Tena babony tanteraka ny foko kanefa ohatran'ny tsahako ny tonga dia hanambara zao an'io aminy. Mahafatifaty ery zato endro feno tsikitsika. Anky atao ty atoraka mianazy zany. Raha azoko atao moa zany e. Ary toa lasa mborodo tampoka nge ho Rajo e. Fa misy inona nga? Tsy zany ao fa tena variana ery mandinika ny endrika ao mitsikitsika. Sady maty ho tika hoy aho nieritreritra hoe mba sambatra sy tretrika ery izay olona hoe kenao olo tianao tika.
fa na dia tsy azo ny paradisa aza ny tena ny any an-danitra dia fa nahazo n'izany tetỳ tany. Ai, ianao ty koa dia efa be filaza ery. Tsy be filaza ry fa tena izay mihitsy ny marina ka. Izany fa tao varindresaka aminao eto fotsiny ho aza fa aleo angamba alohany dia sao dia sanatry mitady anahy dadatoko. Azo vava ratsy amin'iny eo indray. Fa dia izay ihany indray aloha no tena atondiako taty aminao raha pitso maraina manatitra an'ilay olona ty. Izay fa mangatadalana ratsy eny ary madomizely sandra mendalana ianao sady isorana betsaka ihany koa fa tena sahirana loatra e. Ai, veloma ratsy veloma madomizely sandra. Oay marina to misy fioana motonga ihany ivelany any izany e. Sady totra mijanona ivelany eo izany fa mifilo aloha zao e. Oay teny efa amby 20 alina latsaka kely foana. Izany hoe nita vitsy foana dia sasaka ny alina. Fa moto aninona ty koa izany tonga sy mijanona amin'ny alina efa misasaka alina ty akaiky ny tranoko ty izany. So dia sanatry olon-dratsy fa aleo aloha tazahany eo tombaravara-kely eto. Tena misy moto mijanona tokoa eo mba vady io. Fa inona no ataony eo e? Ary olona roa izy izany no mitaingina an'ilay moto e. Iny fa nidina avy eo ambony moto le ray. Tazako tsara aloha fa vehivavy le raha nidina amin'ny moto satria ny esory ny kasikany. Fa no iny eto mivavady io tary reto ry lanitro. Tena aloha ato eto tanana ihany no fitaovany arovatena fa tsy hay tsony reto na olon-dratsy na ahoana. Amin'izao mantsy efa miandamy-bavo ny jolahy. Aiza moa ny telefoninako teo. Tieto ka. Mila mailo ary miantso ny mpitandro ny filaminana avy hatrany raha vao hafahafa fetsika reto. Toby fakaty aloha izany raha ny fijery azy hatreto hoe. Fa mahagaga dia hoe inona moa izany nijanonana eo mivavady eo amin'izao oro izao. Ireo fa ny fanoveloma dia voelo milelana amin'ny motoany ary nanamboatra ny kasikana izy. Ary mivonona ny ananga mihitsy izy izany. Ohatray marina fa to mamoa vavady le vehivavy ary miditra tsy misalasala ao aty amiko sady fangamotsy ny tiako tsara io vavady io e. Nitona tosony fotsiny dia mivoa avy hatrany. Aleo aloha ivoahako ainganany dia ho tsenaiky eo tokotany fa hafahafa izao ka. Olona diso adresy ve sady inona loatra dia miditra tsy ankisalasala ty an-tananan'olona amin'ny andro efa misasakalim-be izao. Aleo vahina aingana amin'ny trano ahalalana an'izay tanjony ty vehivavy mitsotsotso amin'ny andro alina ity ka. Ary to tsy mahita olona ato akory ngiahy e. Fa lasa iza le vehivavy teo. Nefa raha ny tokony ho izy dia tokony andondonana hiditra ato trano izy dia mbola tsy tonga eto am-baravarana akory izy dia efa voavahako ny varavarana. Nefa dia to tsy mahita olona akory ahy entiko. Fa ahoana koa ary izany e. Ny vavady nefa mifanandrify tsara ny varavarambe miditra amin'ity trano ity. Noho izany tokony hitako farafaratsy hoe mizotra manatona ny varavarana. Sa ve ny vily lalana ho any ambadiky ny trano any dia anao inona any anefa. Na izany kosa aza dia tokony mbola tratrako ny viliany ho any satria aingana dia aingana ainge ny tsanganako namono trano e. Dia nakaiza fotsiny teo ary. Sa ve izany na nofy. Kosaka tsy na nofy velively fa tena nisy vehivavy naterina moto niditry ny vavady teo. Nefa tena akaiza ara.
Andraso ihany aloha tazanona no manodidina sy ny any ambadiky ny trano rehetra any fa to tsy mino mihitsy ny saiko. Tena marina raha mba volombolona izay nisy olona lasy zany ety. Tena tsisy ninina ty ka. Ary amin'ny vavady andraso tokoa ho amarinina. Ohatray marina. Tena vavady mity sary ty ary tsy niova tamina ny tiako azy tamin'ny hariva mihitsy nge ny fipetraky ny gadana hidiny. Nefa dia taona tosika ilay vehivavy fotsiny izy teo dia ny vo. Nefa raha ny marina tsy afaka hovaina avany vela mihitsy ty vavady ty rehefa midy avy aty anatiny. Fa ahoana ary zany? Dia tena nanofo tokoa ve a? Efa misasaka ny alina. Noho izany azo heverina tokoa fa mety ho zavatra tsy tena nisy no hitako fa vokatry ny nofy ihany ka. Satria raha zao zavatra hitako zao dia to tsy mitombona velively ny zavatra hitako teo. Misy tokoa mantsy ny nofy na dia hoe tsy mikipy sy matory aza amin'ny maso. Angamba zany nahazo ateo e. Aleo miverina miditra any an-trano dia matory. Tena loza zany marina. Hoay marina. Tena efa mazava be zany andro zany. Tena tsy tafafo tamin'ny ora fifoazako isan'andro. Ary marina sy raha matora fo zo mandondona ombavady zao. Aleo mitsangana eto am-pandriana faingana dia vahana aloha raha voaka. Dia miomanaingana fa tena ho tara eto. Manahoana Ramsy? Manahoana raha vao a? Tena saika tara tato marina raha tsy ny fahatongavanao. Andao mandro soary aloha e. Tena resy toro-maraina tokoa ianaoko. Zaza efa elaela ihany nandondona teto am-bavahady tetiko. Ozy ihany nakapo hoe marina tsy tafatoro-marainao zay ho Ramsy fa aleo dondomina mafy fa sao dia tarao. Tena zany mihitsy aloha e. Raha tsy nisy anao dia teo ny raisina. Fa to... Otre, fino ty mantaitra Ramsy? Tsy zany fa gaga raha vao mahita ny didiana kodiarana moto eto am-bavahady eto tiako. Ie, to misy diana kodiarana tokoa eo anoloan'ny vavahady io. Inona ary mantaitra Ramsy amin'io fa dia nisy moto sendra ambanijanona zany teoko no. Dia tena tsy nofo tokoa ve zany le zavatra hitako alina. Diza marina zany le vehivavy niditry ny vavahady alina iny ary nakaiza. Dia nahoana ny tafiditry ny vavahady mora foana izy. Raha atao hoe nofy anefa dia diana kodiaran'le moto nanatitra azy teo. Izay manam-porofony tsy manofo ny zavatra hitako alina. Ary toa lasa saina be eo Ramsy zany. Mba moto na bisikleta sendra nandalo re io Ramsy a. Lalana nge io kinna raha magaga Ramsy amin'izany. Tsy zany raha vao fa misy zavatra malasa saina amin'ny diana kodiarana moto nolon'ny vavahady io a. Nefa aleo zany ho any e. Aleo io manafaingana fa maika hamonjy ny asako. Aleo fa ho karakaraiko faran'izay aingana ny sakafo maraina Ramsy. Tena mahalasy eritreritra mihitsy ny trangany zavatra alinika. Tsy dia iny ny saiko hoe zavatra tena nisy le hitany masoko alina kanefa dia toa misy porofo mampanaiky andray fa tena nisy le tranga. Dia ahoana raha tsy nahitako izay nahalian'le vehivavy hitako niditry ny vavahady. Sady tsy niditra ao an-trano izy no tsy hita nanjavonany. Kanefa dia nisy diana kodiarana moto zao teo anoloan'ny vavahady ny maraina izay porofo fa tena nisy moto nijanona nanatitra olona tokoa teo alina. Toa tena mahalasa saina ka. Rajo? To lasa saina be mihitsy ianao zany. Hoay, maty misely sanda. Ary tsy reko akory nge nidiranao. Ka ianao tena mbola lasa lavitra be mihitsy ko. Sa mbola miasa saina amin'ny ankizy. Mba miangatranao maty miselina. Iza moa mba ankizy eo e. Zao maminany re sy mitsiritra ny tsy natao an'ny teny zao e. Tsy azoko. Tsy natao an'ny tena hoana. Nga moa misy an'izany izy io e.
Fa sao dia ianao kosa ary mamaritra avetra ny tokony anjaranao sy ny tsy anjaranao e. Asa rery mady mizelona fa toa sarotra ihany indraindray no tia miavy noho ny tena, indrindra ho anay lehilahy. Azoko very ka ny tianao tenenina na dia tsy tena mazava amiko aza. Kanefa hoy aho hoe ny lanitra ihany no avy tsy voahanika, fa raha ny ankoatr'izay ny olona be herim-po sy tsy manaiky iresa eo amin'ny fiainana dia tsy kivy amin'izay avy tsy mitovy lazainao, satria manantena izy fa mbola afaka hihoatra an'izany araka ny finoany e. Ary na izany na tsy izany ny fitiavana mahasedra zavatra maro, ka rehefa eo ny fitiavana inoko fa ho zava-poana izay tsy fitoviana. Ka hono aray ny toanay izao ve zany mety ho azo inona no mba hanana olo tiana tapo-pahaizana no tsara tarehy no olona ambony tahaka anareo izao? Mampome anahy koa ianao ka. Fa ahoana ka? Ka angamo ianao boka saky le maina no manontany an'izany ka. Ataoko fa tovolahy-pikana sy manana ny maha-izy anao koa ianao, ary manana asa tsara, matanjaka ihany koa, ary afaka misafidy tsara an'izay tianao hiara-dalana aminao mandrakizay. Ka raha ianao moa zany ny atefan'ny foko dia ho lavinao ve? Efa fantatro ny tianao lazaina rajo a. Rehefa ela ny andro an'izany loka ny vavanao saingy tsapako fa kanosa loatra ianao. Ny fiheveranao hoe misy elanelana eo amintsika. Atsoroko aminao anefa fa diso hevitra tanteraka ianao e. Tsy azoko aloha ny tianao ambara ary mady mizely sanda. Okizay aloha ny fihetsoanao ana amin'izany mady mazely sanda izany e. Atso fotsiny hoe sanda, toy ny hetsoka anao hoe rajo ihany koa. Fa momba n'le resaka ao teo aloha dia aleo tsy ato ampiasana ny resantsika momba n'izany e, satria asa izao no tokony hatrehantsika ato. Ary mikasika an'ilay fanontanianao kosa dia mbola zava aminao ihany izany, saingy tsy androany ary tsy rapitso, mety e. Eny arakiry sanda malalako. Manantena zany fa afaka hiresaka maharitra tsy hoelitsika ary mino fa tsy ho diso fanantenana. Sanda malalako angamba betsakany e. Reto aloha ny asanao e. Anatitra ny reto ny tena atondiako. Eny ary. Tena mahafinaritra sy nahavelom-bola ny resaka ny fanaovanay sandan-droany iny. Tsy nahapoiziko mihitsy no fizotra ny resaka ny fanaovanay. Fa nalasa saina kely fotsiny dia le teny tamiko hoe mbola hazava aminao ihany zany saingy tsy any io tsy rapitso. Raha nanontany azy ny amin'ny teny tamiko hoe diso hevitra raha ny saina azy olona ambony. Vangamo tsy hoe orinasa mpianakaviana sany orinasa iasany io ka. Raha mifantato atr'izay dia injara samy talehan'ny orinasa sady mpanorona ny dadatoany sanda. Ary saika avany avokoa ireo olona mitana toerana ambony ato amin'ny orinasa. Ary noho izany toerana izany no nanahirana ity fitiavana amin'ny sanda, na dia hoe lasa mpity taminy aza, satria anisan'ny olona mpampiasa izy. Toa sarotra tamin'ny fa nanoka an'izany, ary toko sendrasendra ihany. Hita eo fa nomeny fotoana amin'ny sabotsy izao ahafahanao miresaka tsara. Tsy hoaniko ery izany hatongavan'izany sabotsy izany ka. Voatalata androany. Efa tonga sadiko iny aty ka. Ary ohatra ny vetivety izany nanalako ny lalana izany androany e. Oay! Ary toa misy moto mijanona angeo alohan'ny vavahady io e. Ary mandondona ao tanàna izy zany. Fa izary raha vao tsy hita ny olona miandro vavahady io ka. Aleo atonona dia ho anontaniako avy hatrany izay tadiaviny eo. Azafady hoe Ramose, iza moa no tadiavinao? Manaona tompoko, miandro olona ato ka. Ka iza le olona andrasanao azafady indrindra fa za izay miresaka aminao izao mantsy no mipetraka atoko. Azafady indrindra tompoko, ianja zany no andrasako eto e. Fotoana ny meny ahy mantsy androany, amin'izao oro izao mihitsy. Ianja hoe?
Tena miala tsiny aminao raha misy fa tsy misy an'izany andro izany mipetraka ato. Izany za dia za rery ihany no mipetraka ato. Ary raha matoa-panamiko no akoatra. Tena ato mihitsy ny trano misy anyanjaka. So dia hoe tsy azoazonao kosa ary ny fiandrasako azy eto e. Afaka tsorinao amiko ange izany ary afaka mandeha raha ohatra hoe manafy fotoana anao no mahita eto e. Ka na ino ianao na tsy ino dia za rery no mipetraka ato fa tsy misy an'izany anjanjanao izany aho. Eny e, tsy maninona rehefa lazainao fa tsy misy anja mipetraka ao e. Na dia afaka maly zao azy zany nanatitra azy tamin'ny motoako ity teto. Zany ko ahoana tsara hoe ramose? Kefy zany lazaiko anao zany e. Nanatitra azy tamin'ny moto teto ianao afako maly? Ianao zany le tonga teto afako maly tokony tamin'ny sasak'alina iny? Za dia za tokoa ny ramose. Zany nanatitra ny anja teto afako maly. Efa tany ho any amin'ny sasak'alina araka ny voalazanao. Ary teto amin'ity vavahady ity mihitsy ny nanaterako azy kanefa dia zao lazainao hoe tsisy an'izany anja mipetraka izany ato. Zay nge mahagaga e. Eny azafady indrindra raha tsy mahadiso, so dia olo tia ny anja aloha ianao na mety ho vadiny mihitsy aza dia sary-piaro amin'ny ohatran'izao. Tena tsoroko eo aminao aloha raha misy fa tsy misy an'izany anja izany velively mipetraka ato ary tsy mahalala velively an'izany anja lazainao izany ary raha ataoko hoe vadiko izany anja lazainao izany, mampaninona moa no mitsotra aminao avy hatrany hoe izany vadiny. Fa nataitra dia ny filazanao hoe nanatitra azy tamin'ny moto teto ianao afako maly tokony misasak'alina tany ho any. Hitako tokoa hoe nisy moto nijanona teto afako maly tamin'ny sasak'alina. Ary hitako avy ery amin'ny varavarankely tery le tovavy nidina moto izay nentinao. Dia tia vavahady teo ny loatsika ity mihitsy ny dirany. Dia hitako tsara ihany koa namohan'le tovavy mivavady ary nampikolopaka hafaingana avy ao an-trano. Satria olona tsy fantatra akory kanefa dia miditra tsy misy fisalasalana amin'ny andro misasak'alina ty amiko. Sady amin'izay indray tsy mandondona tsy maninona fa tonga dia niditra avy hatrany. Ary ny tena nahataitra mafy dia tia vavahady ity nihidy tsara. Kanefa dia taona tosony fotsiny dia mivoa. Rehefa tafavoaka taty atokotany anefa izay nihevitra hoe ahita olona andondona varavarambe farafaratsiny dia tsy nahita an'izanizy izany. Ary lany aika rehefa niodikodina nijery ny manodidina hoe so lasa any ambadiky ny trano any ohatra. Mampiresaka avy ianao zany raha misy ahoana dia asakasaka ao fa izay mariny. Tsy mahalala n'iny tovavy iny ary tsy mipetraka ato velively iny fa za no mipetraka ato. Tena leo be ny resaka ao raha miseka. Tsoroko aminao fa tsy voanio nge no nandehanako tato amin'ity trano ity. Ary tato foana mipetrahany anja hatramin'izay. Noho izany tsy tantaranao angany eto aleo andefa veloma ianao e. Tena tsy mino ahy izy marina. Dia zany raha vo ny zava-maseho ka asa ny fahitanao azy fa tena mahagaga ary mampanontany tena mihitsy. Tena mahagaga tokoa aloha izany e. Le zalahy nitondra moto io izany zao dia mihevitra fa afeninao izany tovavy atao hoe hianjy izany nefa olona tsy fantatra ao akory. Tena lozy izany. Tena izay mihitsy aloha ny hitako ny soritra teny amin'ny endriky le tovolahy. Nefa tsy mahamety sy ny asa satria sarotra inona ny zavatra lazaiko. Lozy ty marina. Finina re ty loza lazainy ramose ratso ty e. Toa zahavy no matahotra marina mafy. Sa ve ho tsoroko aminy ny zava-misy e? Tsy raha hitsotra aminy dia iseho daholo ny nafenina rehetra. Ary dia tsy ionina izy raha tsy ho fantany avokoa ny marina rehetra momba ny anja ary dia ho loza ny ho vokany. Aleo ho dina tsy fantatra ka. Mety dia asaina mitandrina ihany izy so dia hivadiany mademoiselle Sand eoko. Raha sanatria misy zavatra hafa mampamahamana azy eo. Mba niteraka laha ohatr'izao ihany mantsy ny tenako. Ohatra ary toa lasa saina tampiko izany teo raha vao e. Fa maninona? Tsy izany fa mba lasa ho any eritreritro hoe amin'izany zavatra tantarainao izanyko. Toa tena ohatry ny mampiorokoditra izy izany Tena izany mihitsy aloha e. Ny anoteniko aminao dia izao ramose rajo Ny anoteniko aminao dia izao ramose rajo. 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 Ny anoteniko aminao dia izao ramose rajo.
Mba mailo fa ny ratsy tsy misy tandroka. Ary tadidio fa lahatokana ny aina ka manomboka izao, aza de sy doka ny tsikitsiky mambabo ny sasany. Na ihany koa hoe ny fahatsorana iatsaram-belatsy, fa tsy fantatrao ny ao ambadiky ireny. Inona ny tianao lazaina raha vao to tsy misy ifandraisany amin'ny resaka ny tantarako anao akory nge raha izany teninao izany e. Mety ho marina izany kanefa te ampitandrina anao ihany fa tsy fantatra izay ao ambadiky izany rehetrarehetra izany. Misaotra betsaka raha vao Inona raha no ambadika ireny teny raha vao tamiko ireny e. Ohatran'ny misy zavatra fatany izany fa tsy lazainy. Dia inona nefa? Aza sy doka ny tsikitsiky mambabo ny saina ozy izy. Iza ny tiany ho tenenina amin'izany? Sa ve sanda ny tiany lazaina? Kanefa moa inona ny idirany sanda n'ity fisehoan-javatra hafahafa miseho ty e? Marina fa hoe ry sanda ny tompon'ity trano ipetrahako ty, kanefa inona moa tokony idirany izany? Ary mino marimarina fa raha ho tantaraiko eo ny sanda izao zava mitrango izao dia tsy nivelively izay lazaiko aminy koa izy. Toatsosahako koa ry aloha ny ilazan'izany aminy. Sao lazay milaza sampony eo na hoe manaratsy ny tranony. Aleo tsy lazalazaina aminy ka. Fa na te raha vao aza dia ho ferako mafy mba tsy tantara ninninina any aminy any. Ary aloloha nidy vavady amin'izay ve fa lasa iny raha vao. Sady za efa tsy hetsika ato trano intsony fa sakafo angamba dia hamonjy fandriana. Izay sady dia efa amin'ny 7:00. Oy, fa izy ty vehivavy mijoro eto ambaravarany ty. Fa izy ianao e, Ary inona no ataonao ambaravarako? Iza ho ary amin'ny fomba ahoana koa natafidiranao tato? Fa izy ianao io e. To tsy valinao fa ilozanao mivandravandra fotsiny. Oay, ary toniodina dia lasa nitsofoka ao trano ve? Anao inona ao tranoko ao ianao e? Tena niditra ao trano izy marina. Tsy maintsy hiditra ao trano koa ary tia fampitady eo zay anio. Fa sady tsy misy fahalalam-pomba midikiditra fahatany eny an-tranon'olona fotsiny. Nakaiza? To tsy misy anizaniza akory ny ato zany e. Aleo hoe jereko any an-dako sy sao dia nitsorika any. Mila mailo ihany la rajo na dia izany azy nitampoka ho ny tsy mahalela. Tena tsy misy nizaniza ato an-dako zy. Fa nakaiza ary. Aleo indray hoe jerena any amin'ny efitra fa. Tena zany raha hita izay nanjavona ny kala marina. Nefa dia tsy nisy firy segondra akory ny nanarahako azy niditra tato trano. Ary tsy ampimetatra vitsivitsy akory raha denisy ny alaviranay teo. Kanefa dia tsy hita popoka teo nakaiza izy teo. Efa voajeriko avokoa ny efitra rehetra. Hatrany amin'ny trano fivoahana fa tsy nisy an'izaniza. Voasavako avokoa na tany ambany latabatra, na tany ambany fandriana, na tany anaty armoara fa dia tsy nisy. Rajo Rajo. Oay, fa to le tovovavy teo ty mipetraka eto tongo-pandrinako ty. Fa izy ianao dia anao inona eo e Tsy anao ratsy anao fa za taitaitra e. Inona ho anao ataonao ato an-tranoko? Valio Moramora ho fa tsy aninona anao fa zao fotsiny ilazao sandaolo tenao sy rasany dadatoany fa tonga ny fotoana ary atombotra le ora fahasivy farany ho azy ireo. Fa toy ny nanomezan'izy ireo an'le ora fahasivy farany janonako teto no hanomezako azy ireo koa ny ora fahasivy farany hiadiany ao anatin'ny arena sy ny vola.
mana tena mafy ny fitiavanao santa, kanefa mialatsiny aminao fa tsy afaka ny anatena azy ianao, toy ny tsy maintsy namoizan'le malalako ny amiko rehetra no amoizanao azy koa. Fantatro fa mifankatinareo, na dia mbola tsy mifamboraka an'izany aza, koa mananatra anao mba tsy ombonana ho taminy, izay fotsiny fa lasa. Sanda olo tiako sara samy dadatoany fa to lasa fa hoaiza anao hoay marina fa to tsy nivoako ny varavarana izy fa tonga de nanitsy ny rindrina avy atrany ary de noitsy ny tony tsy nisy ny rindrina taminy. Zao vao fantatro fa tsy olombelona ny tovavy iny ka, tsy misy olombelona mahavita mamaky rindrina toy ny fidiky ny varavarana amin'ny vovelively. Tena lolo iny, lolo marina, tena lolo ny seho ny resaka tamiko teo tena nanjary raiky tahotra fanlahy. Tena loza marina ny zavatra hitako alinika. Inona reno toko fa tena ho faty rera ato amin'ity trano ty. Fantatro zany zao fa miara-miaina amin'ny lolo ary tsy iza le olona hitako tamin'ny moto ny ray alina iny fa ny lolo niseho tamiko iny alina iny. Kanefa ahoana kosa moa ny amin'le tovolahy nanatitra azy tamin'ny moto izay mbola tonga mitady azy teto indray ny ray andro iny. Tena mila miresaka amin'iny tovolahy iny mihitsy. De nefa ny fomba ahoana nefa nahitako azy izy tsy neny ny filazako tamiko ka de niritona sy lasa avy hatrany tampoka tezerana. Volon'ny tantara. Fa ny ataoko kosa de tsy maintsy ho lazaiko amin'ny sandro zao tranga zavatra zao tsaroko fa taona nafatrafatra tokoa le lolo hoe ilazao izy sanda sarasamy tatatoa fa tonga ny fotoana fa ho avy zany hoe sanda sy Andriamatora samy tale jeneraly ny orinasa meva zany ny antefan'ny afatra. Inona raha ny hevitra zany tenina zany ka? Ny azo antoka aloha de olona mety misy ifandraisany tamin'ny sanda le lolo fa avelony, mety hoe avany. Azo inona satria trano sanda io trano de ahoana zany aloha ataoko za kosa aloha tena tsy isahy hipetrako ao amin'ny trano sanda io tsony. Aleo mitady trano hafa hipetrahana. Ny olona raha zao mbola manahirana fa toa tsy tolorery ato tsiny ako. Oay, misy moto tamin'ny manatona angety izany ary ohatrany tsy voavoa amiko izy zany tena le tovolahy ray andro ity. Tena izy tokoa fa tsy diso ny fijeriko tena le ry mihitsy io, tena le ty mihitsy zao ny ilako. Tsara vitana fa hitako amin'ny fotoana ilako azy niny ty. Tsy maintsy fotopotoroko sy adiadiko aloha le bandy ty amin'le tovavy ato hoe anjany tadiaviny tamin'iny. Na de hoe maika monjy ny asako azy aleo tonga de sakanako Ina ny anao zay ramose? Ay le ramose tamin'iny ty manakana ity. Za de za tokoa fa zao mba mila miresaka kely aminao azafady raha tsy mahadiso. Ihany zany tadiaviko aty tompoko ary tsy maintsy miona aminy any io na de hoe afeninao amiko azy izy. Mila miresaka zay zao satria fantatro fa ao ihany anza fa tsy tianao ny anao nasiresanay. Ka momba zany resaka zany mihitsy nge tena ilako miresaka aminao zao ary naniry mafy ny aona aminao mihitsy ary tsara vitana fa hitako ihany ianao androany. Rajo aloha ny anarako iza kosa aloha ny atsoko anao raha tsy mahadiso faly mahafantatra andramose rajo ary za kosa no fidy olo tiany anja moa zany ny tena marina. Za koa torak'izany ary tsoriko aminao aloha fidy fa tena tsy manafina anao an'izany anjy zany mihitsy araka ny fanahinao ary olona tsy fantatro akory zany anjy zany fa noho ny zavatra izay niseho tamiko alina sy nefa niseho talohan'izay dia nahaliana ny aona ka hifampiresaka aminao sy ahalala ny marina momba ny lianja tadiavinao.
tena tsy azoko ny tiana olazaina misy rajo marina hatreto dia fantatro fa tsy mihiny velively izay lazaiko anao hoe olona tsy fantatro akory le ianja tadavinao kanefa mety izy anao hiaino avetivety fa ho tantaraiko anao ny zavatra niseho tamiko alina momba n'izany tovavy lazainao zany. Tsy verenako tsy moa nefa nilazaiko taminao fony ianao niandry azy ny ray maraina teo anoloan'ny vavahady iny fa izay niseho tamiko mahaly riva sy ny alina no tantarako anao. Eny ary ka mihena anao ary dia izay ny zava-misanga misy fidy ka tsy haiko ianao na inona tsy aloha tsoroka aminao aloha misy rajo fa sarotra amiko nino izay voalazanao ohatry ny telaza amiko matsy ianao zany fa hoe lolo ny tiako tsy marina zany ka olona no famandranina lalako any anja hatramin'izay ka ahoana no lasa lolo tampoka eo ka kanefa dia izay voalazako anao izay ny marina na ino ianao na tsy ino monsieur fidy ary averiko aminao indray fa za dia za rery any no mipetraka ao amin'io trano io ary vao ray volana teo zao no mipetrahako tao akoatra dia raha matoy fa lehibe izay atao hoe raha vao ny tonga manampy aho amin'ny atoandro ary izy rery ihany koa nao rehefa mamonjy ny asako ary tonga ny ariva mody mody izy ka tsy fantatra onge Andriamato rajo dia tsy voaingana akory ny rahana sy anjy tsoroko aminao fa efa 3 taona teo eo izay ny fankalalana sy ny rahanay ary azoko antoka fa tsy niaraka tamin'olo velively ny tenako nandritra an'izany 3 taona hoe hitanao zany ny gagy ianao satria tsy nampozinao fa olo tiako efa nandritra ny fotoana ela lelazainao fa lolo raha efa teo mpimanana ny iroso amin'ny raharaha mihitsy izay roa no lasa tampotampoka tany ampitan-dranomasina ny anja zany hoe efa bolana lasa zay ary mbola tampoka ihany koa aza ny nahatongavana satria niona tampotampoka izay no nalalako fa efa eto tampo izy milamina aloha ianao hoe ka zany misy ko mahaliana dia mahaliana tokoa ny tantaranao ka dia mingavy ianao mba anazava amiko tsara zay tena fisotro ny tantara fa hatreto aloha dia tsy dia azoko loatra ny resaka ao fa za kosa dia minina aminao fa tsy mampiresaka anao velively na milaza bobo aminao fotsiny ka mingavy ianao raha azo atao eny ary satria mahaliana anao moa zany ny andreny momba ny fiarahana isy anja dia tsy maninona fa ho tantarako anao fofiarak'izay azoko amin'ny tinana azy zany hatreto mantsy dia tsapako hoe olona matotra sy manatsaina ianao ary tena mahaliana tokoa le tantara ka miaino anao Andriamato fidy eny ary eno tsara fa hofitiniko aminao ny momba anay roa ary ho avy e manahoana tompoko oay tsy manahoana ianao madama otry to taitra be ianao nahita fantatro nga sy tsy fantatro ka ohatrany hoe misy olona ampitoviako aminao fotsiny ary olona tena mahafantatra raha matoty fa tsy tsaroko saingy tsy mitsotra izy inona ny antony tena mahamanahitra ny zava-misy ny zavatra hitako ary ny zavatra reko aloha trito hoe aiza marina anja amin'izao ary inona ny tena marina momba azy ahoana ianao raha misy fa mbola mainka hiasa nge za io raha misy rajo ny tadiavako raha ohatra hoe efa ho izay ka fa ny tadiavako azy hoe ny tianao fantatra aleo anareo lahareriny amin'izay fa efa ho ve izay ho aho ozy aminao ka i raha misy rajo nge zao tsy eto fa lasa ny mifaritany any ohatra vao tamin'ny maraina nge rajo ny ona tamiko raha matoty ka lasa ny amin'ny faritany ahoana ny tiako ore aminao dia hoe efa tonga ao izy satsy aza mamorona ny tsy miseho anao ka mialatsiny re raha miseho tokoa moa mbola tsy tonga ao re izy ay aleo fa andrasako eto ary izy na mifiry izy tonga eto e ay eny ariko tena misy zava-miafina tsy tianao ampahafantarina mihitsy ka resy lahatra amin'izany ankehitriny raha ny zavatra miseho rehetra sy ny fihetsika ty raha matoty iny zoina ety izy ko ohatra ny hoe endratrendratra be zany adinona dia ny ala tsy ny tamiko aza fa avetaly dia ny olo maniditra ny trano izy adinona dia ny nanidy ny varavarana aza raso aleo fa hitsaitsaika hiditra ary ho arahako arangaraniko itsy minitsy varavarankely itsy izay ataony
so ihany fa dinino ny fikorom-panina nidy an'ity vavahady ity. Zay. Aleo aloha monjy tapifeto amin'ny varavarakely eto dia arangaranina izay ataony eo. Oy, toa miantso telefona izany. Daso, aleo enona tsara izay lazainy ahafantarana izay atsony sy izay zavatra resahany eo. Allo? Iravao ihany Sanda? Ny vaovao dia misy tokoa matoa ny Antsondry. Loza ngeky fa tongato ilay tovolahy nianja fahiny. Tena izy mihitsy ka, tadidiko tsara iny. Tena izy hoa. Ramoserajo ny tadiaviny. Ka aiza koa moa izy indray no alalako an'izay nifakafatarandry zareo tany. Za koa aza mba gagako. Efa nandainga taminy aho hoe lasa any amin'ny faritany ratsy fa hangatsy izany indray no hainina be teo izy indray fa hoe voatamin'ny maraina ondry zareo ny niona. Ao am-bavahady miandry an-dramoserajo ao izy. Dia inona izany no ataoko e? Ay. Eny ary. Oka fa kely sisa dia mazava tanteraka amiko ty resaka ty. Ny fionana isy rajo androany nahitako ny tena miafina rehetra. Ary aloha miala eto dia miverina ny ivelan'ny vavahady fa ampy izay reko saika. Manao ianao raha misifidy? Ay, fato ianao. Manao ianao raha miserajo? Ka tsy maintsy tonga araka ny resantsika ko. Fa aleo ngamba tonga dia atsoina amin'ny anarako avy hatrany efa ohatrany tsy dia azoko loatra nefa masino elanelana izany amin'ilay mesemesetsika ko. Marina tokoa izany ka mandro soary ianao e. Dia tsy mba nampandrosondra avao akory ianao fa dia navelany teo fotsiny. Tsy maninona re rajo. Mandrosoa dia mipetrapetra ary. Ay tonga Ramose. Efa tena tsy androko izay nahatongavanao fa za io nikasa andeha aloha fa mbola misy mahamaika kely ahany io. Tsy maninona re raha vao raha andeha anao fa omendalana. Aza matahotra ianao fa efa voninao avokoa ny zavatra rehetra ilainao ka. Zay fa lasa Ramose, velominareo. Mandra-pionareo. Efa lasa iny raha voaka eto ary zato resaka ao raha fidy. Ny ary Ramose rajo araka ny resantsika farany dia ny tantara tamin'ny aminay silanja. Ka raha toizako moa izany ny resaka dia namarina hoe aiza marina izany anje ary iza mandainga ianja sa isandara vaviny. Izay nilaza tamiko fa manambady an'ny lariny io anja ary farany tena mahaliana dia le fitantarana momba ny anja izay sarotra amiko aloha ny azo tany am-boalohany saingy ohatra mahaliana azy ao na dia tena mbola sarotra ho aza nino izay lazainao hatreto e. Fa ono taiza moa izany ny fakahitano sy anja tamin'le fotoana voalohany nahitako anao nanatitra azy tamin'ny moto teo am-bavahady iny. Andraso aloha mbola misy tiako tenenina kely aminao alohan'ny tantarako aminao izay ny fakahitana indray ary. Eny ary toizo. Ka araka nefa voalazako anao dia ny fakatitoko aza sy anja. Ary ohatrany tena hoe sarotra ny eritreritra fa isy ahavita hamadika ny fakatiavana iny ray aminay. Tsy izany nefa nitranga rehefa lasa tany an-dafa fa dia nivadika tamiko ianjana dia nanaja ny voadina hatramin'izay ary ary efa eniko tamin'ny sandara vaviny fa nanambady vazany lariny izy dia niezaka ny nana dia hoe sarotra tamiko aza nanadino azy tsoriko fa tena tiako tokoa ianja. Herinandro lasa nefa izay ny faninanay rehefa avy ny famotoana voalohany tamin'ny olo tiako vaovao ary andeha hiazo ny lalana mody indrindra no fa to iantsy tena iantsy ty tamin'ny manatona ty iantsy Zato koa tery fito malalako manahoana ianao? Iantsy fa dia nahoana loatra ny ihany dia ny fitahanao sady tsy nisy na dia filazana tamiko izay mombanao akory aza. Inona loatra ny raha tsy nataoko anao no dia nahavita ohatr'izao tamiko ianao ry anja Tsy namadika ianao velively ary fidy fa hono nanaja trano toy ny anak'Andriamaso andinantsika.
hatramin'ny tsy naty eto tanindrazana anao izay ka motsy ianao zao no nivadika tamiko. Tazako tsara ianao sy ilay tovovavy iny teo. Moa efa nisy disadisana fisarahana tao amintsika ary fitony dia tsy tahotra tsy hianatra akory sa mamadika na ohatran'izao ianao. Anja, fa angamo tsy efa manambady ianao araka ny lazain'ny rahavavinao tamiko e. Ka za ahoana moa zany namadika anao ka? Tsy misy an'izany fidy a. Fa ahoana e? Resaka miforonina entina ampihodinina ny sainao mba tsy ho tia asira raha fotsiny izany. Ahoana hoe? Dia nandainga tamiko zany sandarahavavinao? Tsy haiko na ino ahy ianao na tsy ino fa izay marina ry fidy a. Ny andro ny fiverenanao tamin'ny mpahendrena tanteraka ary mbola tsy namadika anao ny foko sy ny fitiavako na nanitsakitsaka ny dina ny fanaovantsika aza. Volamena ny foko ka tsy bobongolo na arafesin'ny fotoana. Nofoko mety tratra ny fahalovana fa ny foko feno fitiavana tsy mba ho lo mandrakizay. Ary ianao nanolorako ny fitiavako. Ianao rery ihany ary mandrakizay ho anao irery izany. Ka valio ary taizy ianao izay ely izay ary nahoana ny tapahanao ny fifandraisantsika fony mbola tany andafy aka ha? Soparana ary fidy a. Anja malalako. Orengeny foko raha vonandre fa lasan'olona no malalako ka sanamadika sy nanadinidina ny fanaovany. Ary nandraiky narary sy morotra dranomasy lava nandritra ny fotoana tsy nahitako anao izay. Tsorika aminao ry anja fa na dia hatramin'izao ankehitriny izao aza dia tsy mbola vitako ny nanadina anao na hoe namaisitra ao boky ny fitiavako anao. Saingy voatery ny zava-nisy ary anja ka mizaka mity olo-kafa hanadina anao satria efa nilazaina tamiko ange fa tsy ho atsony ianao e. Tsy marina ho azano aminao. Nefa tsy mahametsy ny anao ary nandray fanapahan-kevitra ity olo-kafa ianao. Satria na dia nanaja toy ny anak'Andriamaso an'ilay fitiavantsika aza dia tsy mendrika ny fitiavanao tsony. Tsy azoko ny tianao ambara ry anja. Sa hoe ataovy eo an-tsainao fotsiny fa tsy mbola namadika anao nofinanao fina. Saingy mamelanao ity olo-kafa kosa ankehitriny satria tsy afaka ho tanterahana tsony amintsika. Tsy afaka tanterahana tsony amintsika satria efa nanoro-pitiany akafa ianao ary efa manatokantrano. Tsy izany velively re a. Mbola veriko ihany fa mitoetra ho anao mandrakizay fitiavako. Ary tsy hisy olona na iza azo izany tsony mandrakizay. Saingy tsy maintsy hamelanao ankehitriny ry fidy satria sarotra amintsika no ihanohy fifankatiavantsika. Nanjavozavo tamiko tanteraka n'ilay sakiantsa teo kanefa dia tsy nisako saina loatra fa ny tena lehibe tamiko dia nahitako azy indray aloha e. Ary faly satria tsy araka ny ndreko no lazainy tamiko fa dia fanaverimberiny tamiko fa tsy mbola manambady izany izy ary tsy mbola namadika tamin'iza sy tamina oviana. Ary faly satria nanantena fa mbola hitony fifankatiavanay e. Ary efa nivady tao pokosady aho fa tsy hity olo-kafa akoatra ny anja indray. Na dia nanizingizina aza anja fa tsy mety tsony ny hanohizana ny fiarahanay. Raha azoko tsara ny izany dia tsy tany ampitan-dranomasina velively le anja fofombadinao fa teto eny e. Ka io indrindra mahafaninahitra eto e. Nanizingizina mihitsy sandarahavaviny fa lasa nanambady vazany lariny io anja. Anja nefa nanizingizina koa fa tsy marina izany. Kanefa nahagaga dia izy milaza fa tsy azo tanterahana tsony ny aminay. Dia tsy hitako tsony izay resina fa dia mikorotana tanteraka ny lohako e. Dia tena nitana ny teniny hatramin'ny farany izany izy fa tsy afaka ny hanohy ny aminareo tsony. Tena izay tokoa e. Tsy nanaika nefa ny andritriny raha tsy nekeny ny fangatahako dia mba naterako azy amin'izay toerana misy azy. Nekeny izany ka dia za hitanao tonga teto indray alina iny le nanaritra azy tamin'ny motoako iny. Kanefa dia ohatra mitazako nareo ny fanoroko tamin'ny fotoana iny. Ny tokoa e. Marina aloha izany. Andaso aho tantarako anao ny resaka faran'ny fanaovanay teo mba vady tamin'iny e. Dia ho afaka makafaka tsara ny tena fandehan'izao tantara izao tsika. Meno anao ary ahy. Ve ka atao n'ity trano nipetrahanareo ary izay ty ihany ianao no mipetraka e. Za nefa nge matetika mandalo aty taloha fa ohatrany tsy nahita anareo taty intsony. Ary ohatrany efa trano olo aza mifiverako an'io trano io. Ry sandana efa tsy mipetraka intsony fa za kosa mbola ao ihany hatramin'izao. Raha marina dia
Za rery mipetraka ato taloha saingy efa misy olona miara-mipetraka amiko ao amin'izao. Ianja, maninona kay raha tsorinao amiko fa manambady ianao hoe motsy ny vadinao zany olona lazainao fa miara-mipetraka aminao zany na? Fidy fampandainga ve nalalànao anahitra amin'izay tsy nino an'izay lazaiko ianao hoe efa hoe tsy misy an'izany. Olona tsy mpifaninana amiko akory ao miara-mipetraka amiko ao. Raha marina dia hevitra ray ihany sisa no hany misy aho. Fa dia nahoana ry Anja tsy mbola zao angamba amin'ny fotoana lalanao an'izany Fidy. Ka raha izany ary n'izy mbola afaka mihaona aminao ve za? Sao ary andraso eto ary afaka pitso hariva raha toka te hihaona amiko ianao. Ao kanefa ianao tsy handondona amin'ny vavahady fa tsy tiako ny manako taban'ilay olona miara-mipetraka amiko ao andraso eto am-bavahady eto fotsiny voatazako ianao dia tsy maintsy mivoaka eto Eny ary Ianja, mbola afaka manantena ny fitiavantsika itovy Fidy miangavy ianao esory eo amponao fitiavanao afa tsy mety sonona. Fa tsy mety ahoana ry Anja inona ny antony aza vao amiko mihitsy ka marina aleo angamba tsy anionao maliko an'izany. Aleo fa horesantsika amin'ny manaraka raha azo atao. Zay angamba fa aleo faranana eto ny resantsika. Eny ary fa dia manantena ny mbola eo aminao fa hono mbola afaka manoroka amin'ny olotrotro ny vahiny ve na dia any fotsiny aza ry Anja? Tokoa zay dia be fehitany ery ka etsy raha toka izay mafaly ny fonao hoe zay fahavelo ny Fidy mandra-pio ny Anja. Dia izany ny zava-miseho tamin'iny fotoana iny raja ny taorin'izay ngamba dia tsy averiko intsony dia nahitanao any andry azy teto iny araka ny fotoana ny fanaranay. Dia gaga fotsiny aho maheno ny tantaranao miara-mipetraka amiko ato io Anja lazainao raha Fidy ny zava-misy fantatro ary azoko inoana dia misy lolo ty trano ipetrahako ty ary tsy olombelona velively le Anja voalazanao fa lolo raha toka Anja lazainao tokoa le vehivavy miseho tamiko araka nefa ny tantarako anao iny. Dia sanatria ve zany tia efa maty tokoa Anja ary ny velony ny resaka tamiko iny ohatrany tsy minao an'izany ary raja nefa inona ny dikan'ireny kisaritsary tenin'ireny sy ny hoe tsy mendrika ny fitiavantsony nefa dia nanizingiziny izao izy fa tsy mbola namadika velively ny voadinay dia inona daholo no ambadika izany ary hoana aloha raja misy hevitra ray tsy ampiasainao nga ao ato amin'ity trano ity? Akoatra ny trano fivoahana sy ny lakozia aloha dia hevitra kelikely montsy ity trano ity dia misy antsika ity moa zany ny fandraisam-bahiny ary ty akavia antsika ity indray ny hevitra mifandiko ary tsy akavanana kosa trano fisakafoana sady misy ny solosaina izay esako boky isan-karazany dia zay zany hoe efitrano ampiasaiko avokoa zany ny ato. Fa le teniny Anja hoe efitrano ray kely zay sisa ny ipetrahany ato mahatonga ny tany an'izany mankony. Averiko aminao indray raha Fidy fa za dia za rery ihany no mipetraka ato ary tsy misy olona miara-mipetraka amiko akoatra ny raha vaopanampy ato amin'ity trano ty amin'ny atoandro. Misy zavatra tsy mazavy ty resaka ty rajo fa na efa maty tokoa Anja ary nanangatra araka ny voalazanao na misy zavatra hafahafa tsy takatry ny saintsika eo ambadika izao rehetra eo fa ono nilaza ianao fa nanafatra anao an'ny santa sy ny dadataony le lolo nanafatra anao dia efa niteneninao an'ny santa ve le afatra? Dia tsorika eo amin'olo raha Fidy fa tsy haiko izay nahazo aho fa toto tsaroko akory ny resaka an'izany trangan-zavatra rehetra izany tany amin'ny santa tany ampiasana na dia manana fotoana betsaka ifampiresana izay tao ampiasana androany. Ka raha azoko tsara nge izany dia ho avy iseho amin'ny santa sy ny dadataony Anja raha ny tena marina fa efa maty ary velo tokoa le Anja ny resaka tamiko. Asa mety ho izay angamba satria ho aho dia lolo le Anja lazainao fa tsy olona velively. Hitanao zao ny ato tranoko moa mahita an'izanizy akoatra azy venao ato ary manaza fa misy ambadika valy fato zao zavatra zao satria tsaroko tsara le teniny tamiko hoe ora fahasivy fara no mena ny Anja sy ny dadatoany ary tsy ho ely zany. Ka raha izany noho izy tsy ho valy fatinangatra zany no iseho ato asa re raha Fidy eny ny zavatra azoko antoka aloha rajo dia misy zava-miafina tsy dia mazava loatra ao ambadika izao resaka izao
ary misy zavatra afafakononkonon'ny sanda sy le raha matompanamponao mihitsy. Fa inona no mahatonga anao ilazany zany a? Hitanao talohan'ny nahatongavanao dia tafaresaka tamin'ny raha matora voampanampy anao ary tao aorianan'izay dia reko fa niantso ny sanda tamin'ny telefona izy. Andraso ho tantaraiko anao nge ny resaka ny fanaovana sy ny zavatra reko tao aorianan'izay. Ay ve ka nisy an'izany raha fidy Izay mihitsy. ary tena hafahafa tokoa nie zany raha vao sanda raha izany ka eto dia to manana sainy ratsy hoe so dia mba olona mivonony zareo ary ty antsy ty kanefa nge dia prahavavy anja sanda ary raha hoe tena izay eritreritra izay tokoa dia inona zany ny tena antony ka? asa tsy haiko aloha ianao zao no tokony halala bebe kokoa noho izay satria nareo nefa mifandray akaiky efa ela fa za sanda nika ary reto mbola tsy mpifamofo akory na dia hoe manana fikasana mifankaty aza. Eny tena tsoroko aloha fa tsy misy zava-patako loatra mikasika ny anjamenakavy araka ny efa niteneniko taminao dia kamboto ry zareo ary tato amin'ity trano ipetrahanao ty ny raha nisy telomena da mipetraka taloha ny akoatr'izay tsisy fantatro fa ono enao ve hatramin'izay mipetrahanao tato izay tsy mba nanana eritreritra ny sava ny atitrano sy ny manodidina rehetra ohatra asa? Tsy manam-potoana amin'izany ahy sady tsy nieritreritra ny anao an'izany fa ahoana raha fidy ilaina manao an'izany ankehitriny so zany mety ahitantsika ny mariny ho anao mety hoe tsy dia ahaliananao zany fa ho azy hoe very olo-tiana dia ilaiko tokoa ny hahafantatra n'izay tena marina momba n'le olo-tiako zay nanjavina ho azy tsy fantatra marina hoe aiza na aiza. Tena marina tokoa aloha zany teninao zany kanefa tsy ho vita amin'izao andro rehefa miala zao tsony zany. Miala tsy indrindra ratsy fa ohatran'ny tsy fantatra misy zavatra tonga tampoka sy manitikitika zany ao an-tsaiko tsaroko tsara fa nisy lavatra ny fanasandry anjalamba zay tetsy atokotany tetsy fa iny ary voatserako le azay ny nanofy an'io lavadrany hoe lasa trano tsara tare ary hitako ny anja mitomana ohatrany hoe mijaly reny ao anatin'le trano saingy iny everiko ohatran'ny nofo rehetra ihany le izy eto anefa mandinika fa na le lavadrany teo fa iny aza ohatrany tsy hitako eo tsonotro. Lalina be zany eritreritra zany raha fidy tena zay mihitsy ka ary azoko aloha mifanahinao ary tsapako fefa manomboka mino an'izay lasaiko anao ankehitriny ary zavatra tsy ny saingo kely akory zany resahanao zany misy to ambina rindrina simantavela tokoa eo atokotany io saingy ny veriko hoe trano fivoahana fahinona zerana hoe sahala amin'izany izy io fa tsy nieritretiko hoe lavadrano ny totofana. Andraso kely aloha fa maneno ny telefonako Allo? Manao hoe sanda? Fa misy inona to maninona tsara hoe Andriamanitra tena lozo zany fa mbola misy inona koa ry lanito fa lozinona rety zao ve andra tsara fa ho avy ahy fa misy ina raha ohatrany endratrendritra be zany ihany ianao ko angatsy tena loza tsoro matany fa inona ny trangarenao tamin'ny antso telefona teo nga tena loza be mihitsy ka sanda ny antso ateo may ny orinasa ary nisy namomboka manantona atao amin'ny trano fivoahany tale zay dadatohany sanda loza marina dia anainga ho any zany ianao io tena tsy maintsy mananga zao dia zao any dia ho any fa akoatran'izay dia misy mandraona ihany koa ninge hony sandy tena loza andeha ro ateriko any ianao sady ny motoko no andehanantsika dia amin'izay koa tsika malaky tonga andao ary oay marina tena mahitateraka ny orinasa oay zato mbola fidedadedany afo marina ty tamin'ny manatona tsirika ty sanga rajo loza fa zao zava-nisy ato tada toko nisy namony dia nisy nanantona tao amin'ny trano fivoahana tao fatsiny fa lozinona daoly rety lanitro fa inona nefa namainy orinasa hony fidy ianao io fantatry fa ianao avokoa nao ambadiko zao rehetra zao tsy vanina ianao manindra tsara hoe sanda sanda moramora aloha ianao
Fantatro va hoe mbola ao anatin'ny alahelo sy ny atairana fa mitonoy ihany aloha ianao. Tena ianao io mihitsy fototra izao matsofonzantsoro fa ianao manao sinema amalina fa tena menakavy. Ahoana tsara hoery sanda fa tsy azo koa. Ay anaika any ianao fa maty anja fa tsy misy an'izany hoe lasa nanambady any an-dafo zany akory tsy hovalinao ny teniko satria lasalasa noho ny atairana fotsiny vavanao so de mba mivononareo kosa izy de zany eritreretinareo manao valifatika tsy anja velively ny resako fa oka tsy andraitsiraisy ianao fidy ka izy ary le tiana olazaina aminy hoe ny maty sy mifotsony izy miangavy nareo ary zareo milamila aloha nareo de oka aloha hijanona zany resaka zany fa aleo ty lozy ty moa no tiana rajo matahotra misy mandrahoana ihany koa nge mandrahoana ahoana ry santa ka vo nanomboka ny rehatra ny orinasa ny nahian'olona ankikika ondra mpiambina ary rehefa nijery teny fatiny dadatoy ny hitany antony atao amin'ny trano fivoahana ary tsy vitan'izay fa mbola nasiany le namono any dadatoy soratra teo amin'ny rindrin'ny trano fivoahana hoe ora fahasivy farany ary tao amin'ny efitrano fandriko koa dia nisy an'io soratra io izay soratra natao tamin'ny raha lanitro zay ara le ora fahasivy farany tenenin'le olo dia ahoana inanao tao sa efa nampandremy polisy momba an'izany ianao tena tsy nihevitra ny anao an'izany sanda marina fa hoe toteny tsy misy dika sy tsy milaza ninininy zany kanefa noho izao zava-doza efa mitrango zao dia tokony tsy ho afeninao ny polisy zany ary tokony mila mpiambona azy ianao raha ny marina rajo tsy te hijanona eto ento manaraka anao aka aleo angamba andery zareo fa aleo manaraka indray toizana ny resaka eny le raha fidy homendalana ianao rajo andao koa sika ho ahy ala teto ty fiara dia hoe de ndao tsika ho any aminao ka andao ary ohatra ary tena mangovotry ny tahotra sy ny atairana mitsika ianao zany inona loatra raha no ambadika izao zava-miseho rehetra izao tena mbola tsy nena zavatra izany izao mihitsy aka ary nahitako zavatra nisako tao amin'ny orinasa io izay orinasa mpianakaviany sanda sy ny fifampikasoana tamin'ny zareo to tiako resahana amin'ny sanda avokoa izay tranga rehetra izay kanefa so vao mainka ampikorotana an'izay fa aleo raha ngaha ho asamby rery any ary to mbola tsy lasa lavitra nge fidy zany toy mbola tazako mijanona eo ilo izy sady misy vehivavy miresaka aminy angeo zany dia eo izy ary to ravao fihinanao tony ravao aty amin'izao andro efa alina izao tena izy mihitsy io ka rajo to ravao ange io miresaka amin'ny fidy io amin'ny sisin-dalana io zany tena izy tokoa io ko zaza vao saky teny aminao hoe tsy ravao ve io fa misy inona loatra ary aleo ajanoko akasisiny aloha ny fiara ravao fa misy inona mademoiselle Sanda tena loza ray loza aloha fa tena mbola tsy nisy oatra ny tia mihitsy fa nisy inona re ravao to mila napaka lalandrange ianao tony aloha ianao ry mademoiselle kely tsara tareo tsy misy miafin'izay tsy seho ny soratra masina ary ny marina tsy mba maty fa misy inona ry zareo ohatra ny hafahafa be zany ianareo tsy zany fa aleo hitantarako azy ohatry mbola mangovotry ny tahotra raha vao zany tsy zany lizy roa fa zao raha iny andeha hoditony mahazatra iny ny ravoandro any no serana tamina tovavy ray izay tsy iza fa hiantsa marina zany ry zareo to sarotra enona kanefa tena zava-nisy aleo fa ho tantaraiko anareo ny zavatra nahazo ahy raha zany ala tao amin'ny ramoserajo ary nandalo tany amin'ny mademoiselle Sanda dia namotsy fodiana avy eo tena tratra riva zany marina tena lava resaka koa le kala sandiniko aleo afainganina ny dia fa tena efa manomboka mirotsaka ny aizina gaga zao nikizy any an-trano amin'ity zahatratra riva be tsy toy ny isan'andro ity
tohatra ny manaraka afoana koa nge ty tovavy ao aorianako ty izany. Ety izy mandeha mafy dia mba hafanganiny koa ny diany. Mety mba olona tratrareva ohatra na ihany koa izany iziko, dia matahotra mandeha rery angamba. Dia zarany aza mahita mba hiara-dalana aminiko. Ty lalany ty koa mantsy somary mangingina, tsy dia be olona mandeha ihany. Aleo somary andrasana izy ka amin'izay mba misy namana hiara-manala amiko ny lalana koa amin'izay e. Manao ahoana tompoko? Hatray, fa marenina koa nga zato izy ny totsy ny valiany akory ny arahapako sa avonavona tsotra izao. Aleo aloha averina fanindroany sady atao mafimafy kokoa fa sao dia tsy maheno tsara izy ka. Manao ahoana tompoko? Avonavon'izay olona re izany. Na dia sofina mitsetsin'olona aza ve dia tsy aharehan'izany arahapako izany. Raha tsy hoe tena efa marenina mihitsy anga. Tena misy toetra ny tanora ankehitriny ka. Zaza efa vahaviantitra ity ny miarahaba-panajana zaza vao ray ranolorana ohatran'io kanefa dia mbola avonavona ihany no setriny a. Lalana izany marina. Ny odiny ao an'ny loko izy ary ny janona sy ny jaridiny eto any loko. Fa to olona tsy vaovao amiko ange za to endriny. Lanitra fa to ianja. Tena ianja ve io? Si olona efa maty ianao. Aza manantonay ianao avelao afa tsy izany na ninona anao tsy akory. Aza manatonao vonjy oay tena milentika ny feoko marina. Tsy matava voaka feo tsony. Losy naza iaho vao faty. Tsy hanao ninanao aravao fa zao fotsiny ilaiko ataonao. Ndihany ianao miverina fefa maina orinasa zao ary lazao amin'ny fidolo tiako ny marina rehetra fa ianao ny vavolombelona tamin'ny zava-nisy rehetra ary tsy misy niafina taminao. Izay no miseho ao aorianan'izay tsika mifankahita. Sia avelao ahy avelao oay ary taona amin'izafina tampoka teo. Tena matahotra. Ao hialy eto aingana ka to tsy hosahanao ny lalako tsona fa aleko miverina. Dia izany sy izany nanjoa tany ary dia za zao tafaverina ty izao ary dia tafahoana aminareo eto izao. Tena lalina izany marina. Ratso fanina. Oay tena mikarapoka amin'ny tany misanda marina. Tena torany ty. Ka andeha mba tena aloha hiditra tsy anaty fiara e. Ao no izahana verina niny. Eo araha fidy apio kely aloha ao. Dia inona izany izao no ataoko? Ny tokony ataonao zao raha vao dia araka le fitantaranao teo dia ianao ny vavolombelona amin'ity tantara misafotifoty ka mingavy ianao ilazany marina momba amin'ny fofom-badiko. Efa voalazanao teo ihany moa fa maty izy. Raha toa ka mifanotra tamin'izay hatrany ny teninao teo aloha rehefa man'ny tany ianao izay tena marina momba azy ka anio oka ianao ilazany marina rehetra. Ka tadidio fa nany hevelon'ny tompoko vavy aza efa maniry ianao ilazany marina raha vao tena marary be ny lohako. Sanda io fa niverina ny ainy. Fidy moka fa zany ilazany masina. Moramora aloha ianao salama ange ianao ao aloha mangalahina tsara aloha.
tsy maintsy ambarako anareo marina rehetra satria fantatro fa tsy ho afa-bela efa mananontanina ny aiko fahafatesana tsy mirararara-poana tokoa ny tran'olo marina ary raha tsy atao tokoa aloha za mianto. Inona ny tianao ambara ary Sanda fa tsy azoko leo fa ho tantaraiko anareo ny tena zavanitranga rehetra miainanao ary mademoiselle Sanda. saona izy ry zareo alohan'ny ilazako ny marina rehetra aminareo dia menga famindram-po avy aminareo avy hatrany satria fantatro fa tsy nety ny nataoko fandretsokombakomba tamin'ny ratsy noho ny fitiavaka rena be loatra. Matoa ianao vonona ny tsy hanafina ny marina ry Sanda dia fa fekekeliko zany ka dia komiainanao zay satria lina te handreny tena marina momba n'ilay malalako izay tsy mbola voavono taopoko ny fitiavako azy ary mandrakizay ngambo zany kanefa dia noesorina botolo teo amin'ny fiainako ny fisiny. Eny ary ka enoy ahy fonenao tany ampitan-dranomasina ary fidiny ny sehony tantara ny antso anahy tatatondra andro ary ny resaka manginginy izay ary toy izao ny resaka ny fanaovanay. Manahoana tato toa ena ampiantso ahony ianao Sanda tsara ihany ka mandrosoanao anaka dia mipetrapetra fa misy resaka lehibe ataoko aminao ty. Endry tadato mariako aloha anaka fa zava-dehibe ary tena tsy ampozinao mihitsy ny zavatra horesahako aminao anio ka miangavy anao mba hihaino tsara zay lazaiko aloha fambisinina loatra ry tadato to tena mampitaitena be zany zareo anako zao efa lehibe anao anaka ka rarina toa ka ampifantariko anao amin'izay zay tena momba anao. to mahaliana tokoa ny hafantatra an'izany ry tadato fa lazao eny izao no tiako fantatra ao tsy piraitapo iray kibo akory ianao sy izy menata zany hoe samy hafa ny ray aman-dreninao sy anja ary ny jaka. Ninona hoe ry tadato izany marina anaka fantatrao tsara moa fa za no nitaizanareo telo mianata hatramin'ny fahakelinareo eny hatramin'izao aza moa zany ko dia mbola mahatsiary tena manana didy aminareo hatrany ahy eny fa na dia fa hoe olon-dehibe tsy mila tantaniny intsony azy nareo. fa iza tokoa moa zany ry tadato ny ray aman-dreniko sy ny azy dara toa ka samy manany azy zay zao anaka araka ny fahitanao ny endriky anja sy njaka iny moa anaka dia tsy malagasy ny rainy zareo fa vahiny izay ny mahatonga azy ho safiotra tahaka an'ireny lehilahy teratany italianina atao hoe Angelo no ray nianja sy njaka ary mazava aminao angamba fa na ny anaranareo aza samy hafa tanteraka satria ny nianja dia ny hoe ianja tokana ihany no anarany dia izay ihany maha-malagasy azy dia toy izany koa ny njaka fa tsy mba manana anaram-pianakaviana ohatry ny anao izy. mazava aloha hatreto fa iza kosa zany ny raiko raha izany izy ry tadato ka tsy ny ray ihany ingeny tsy tambarinareo fa na nyreny koa azy zany hoe tsy misy mahampiana-dana mpirahavavy anay ane raha zany izy voalaza anao raha tera no anaran'ny rainao ary raha soa no anaran'ny reninao anaka izay anabaviko izy ireo ny tompon'ity trano honenantsika ity sy io tany lehibe misy ny orinasa mevakehitriny io azonao ve zany nobotony Angelo ray nianja ny fananan'izy mivady ray aman-dreninao fony mbola zaza vao herintaona monjy ianao tamin'izany hainao ihany moa ny fomba mivahiny eto amintsika ka na manana ny rariny aza ny gasy tompon-tany dia tsy mahaleo ny vahiny be voly ka dia tsy maintsy niala tamin'ny taniny izy mivady ray aman-dreninao noho ny tsy filavon'izy ireo lefina teo anatrehan'ny bodingelin'ny Angelo nefa dia novonoiny Angelo tamin'ny fomba mahatsirafiny izy mivady izany hoe nanakaramany olony ratsy hamono azy ireo ary dia lama nanomboka teo iny raha ady tany iny anaka zay zany very tadato ka zany ny zava-nisy anako nafenina taminareo zany hatramin'izay mba tsy ahatonga fifankalana eo aminareo telo menada kanefa kosa efa fotoany ipoirany marina rehetra zao anatro tena tsy nampoziko fa hoana ary tadato eny anaka mahavarinana amin'izany rehetra izany ange dia natonga nay mba mindrianja ho lasa niaraka ny tezainao hoe nefa araka ny voalazanao dia tsy ray ny ray sy ny reninay eno ary fa ho azavaiko aminao indray rehefa maty ireo ray aman-dreninao anaka ary saina tanteraka mihitsy satria tsy nisy afa-tsy zahareny sy rasoreninao no piraitapo dia tsy maintsy za zany ny andraikitra amin'ny fanabeazana anao
dia hitany an'izy aloha zany fahasaranako zany ka dia nitambatambazany fa ho averiny amiko ty trano ity izay hipetratsika kehitriny ity no sady omeny vola anoizako ny fianarako izay tsy afaka notoizako tsony no ny fahasaranana teo amiko re. Ahoana ry Tadatoa? Dia nanaika ka zara zany nisy an'izanyko ary tsy vitan'izany fa mbola nampanantena izy fa raha tafita soma tsara amin'ny fianarako dia ho raisy ny aso amin'ny orinasa no hoe. Ay kosa mba tsara fanahy ihany ake zany le Angelo fa tsy mba takandray vahiny hafa izay tsy mahalala olona mihitsy reny e. Hoy ianao fa saingy izao misy tambiny avokoa zany rehetrarehetra zany fa tsy hoe akory lasa olon'Andriamanitra Angelo fa ahoana indray? Ka izao anaka zanaka Angelo tamina vehivavy malagasy izay sakaizany teto Madagasikara hianja sy njaka azonao zany tsy nanaiky taiza ireny nianja nefa ny reniny ka dia napetrany tamin'ny Angelo hianja. Izay iran-kevitra n'io zany Angelo satria efa manana ny vady aman-janany izy zany any Italia izay ho avy-tsy hoe reto Madagasikara matahotra ny vadiny Angelo ka zany nitambatambaza ny taiza sy karakara nianja mianadahy. Dia izany rehetrarehetra zany no valosoako noho ny fanekeko ny karakara nianja e. Efa zany n'izy ry Tadatoa e. Zany ny tantaranareo anaka ka efa fantatrao zay ny tantara rehetra dia anjaranareo ndingy satria efa lehibe nareo ary efa lehibe koa hianja. Izany no mitantana ny orinasa kehitriny ary Angelo dia efa any amin'ny tanindrazana araka ny efa niresahany tamiko anaka dia manana eritreritra mindra ny fananany reto eto Madagasikara amin'ny anja sy njaka izy satria mety tsy hipetraka eto Madagasikara intsony e. Azao nefa raha vao fantatry andra fa tsy iray tapo aminy zao ianao dia sahako eto milaza aminao satsy fa tsy mba hiaran-dova amin'ny velively ianao ary tsy anaiky an'izany velively koa raha Angelo zany hoe ny andovanao miaraka amin'ny zanany tsy hoe kely mihitsy ka nefa tsarova fa fananandray aman-dreninao avokoa reo lasa ny Angelo reo ary zao ndray dia ny zanany no kendreny amin'ny ranany fananany ka andova azy izay fananana ny solokiny tamin'ny ray aman-dreninao anefa ary koa efa naminony an'ireo ray aman-dreninao. Dia inona no tokony atao amin'izany ry Tadatoa? Hevitra ny aty anaka asana entina tsy lazao e. Ataontsika izay tsy ahafantaran'ny anja sy njaka hatramin'ny farany fa i Angelo izay tale jeneraly ny orinasa meva no ray satria mbola tsy nampifantarina azy zany noho ny fisorohana ny mety hoe fanavakavahana sy fisaratsarahana eo aminareo e. Zay no antony tsy nanekeko hoe ampafantarana anareo an'izany raha tsy efa amin'ny fotoana toy izao e. Ka izany no anao izay ahatonga ny fananany Angelo rehetra hiverina aminao fa tsy amin'ny anja sy njaka tsony. Ka fomba ahoana ozy Tadatoa ka? Zao ny hevitra hitako araka ny noresahany Angelo dia mbola zaho aloha no talehan'ny orinasa treto ary mahasolo tena tanteraka azy noho izy zao raikitra ny Italia zao e. Ka sarotra ho azy ny tavaveny eto Madagasikara noho ny tsy fahasalamana izay tena efa tahorana ihany koa ny aminy. Ireo zanany koa nefa efa sahirana amin'ny fananany zareo any an-toerana sy amin'ny firenena iray any Eropa ka azo antoka mihitsy fa tsy maintsy izany anatotosana famindranany fananany izany anaka. Amin'izay dia hitady ny hevitra rehetritsika anao izay ampidirana ny fananana mba hisoratra aminao indrindraindrindra hisoratra amin'ny anaranao moa zany e. Izany hoe mila manao afihetsena volentsika dia ny fanovana ny anaranao ohatra mba hitovy ny anaran'ny anja. Fa sarotra ihany ange zany ry Tadatoa e. Tsy misy sarotra zany ry Sanda. Tsy misy zavatra tsy ho vita zany koa rehefa ny volana amteneniny aleo no voankazo anaka. Ka zao ary raha ho avy ny andro alalan'ny anjan'izany dia tsy ho loza. Inona moa izay taim-bazaha iny na ho foanana any aza ny fiasiny rehefa izay no ampilamanindra raha. Tadatoa dia amon'olona zany. Dia misafidy ianao e na ianao anaiky ny fananandray aman-dreninao anjakazakany olona trany na andray fanapahan-kevitra any amin'izany sady tsy mba marahelo reto no nahitanao maosandrovonono indray izy mena dareo ve ianao e efa fotoana ny tokony hamaliana an'izany zao sanda fotoanany zao. Toa tsy ho vitako izany ry Tadatoa marina e. Dia misendry sy ny toy eo arako zany anaka hanampy anao hatramin'ny farany fa tsy hoe hamelanao rery. Ny firaisantsika saina no tadiaviko fa azoko tanterahana samyrery zany no fitiavako anao sy rasoana bavako izay tena tompon'ireo fananan'ireo anaka. Eny ary rehefa azonao antoka fa tsy hampanimona zany maninona moa? Fa matoky ianao e fa saingy zao
aoka kosa tsy ho adininao rehefa vita izay fanarahantsika fa izany namono ny voay dia mba iravahanao mivanginy kosa aza matahotra tadatoa e raha tafaverinao amiko tokoa ny fananany Angelo izay andray aman-dreniko ihany dia nao hatrano mpitantana an'izany fa tsy ny tenako velively akory. ay ve dia efa afaka manantena sady ianao raha izany no izy anaka. dia izany resaka ny fanaovana izy tadatora samy ry izy roa lahy. ay ve ka zany ny tena tantarany anjy dia ny tanterahanareo sy dadatoanareo zany ny hevidratsy hoe anapitra ny eny ka anafoana ny fisiny mba tsy hanelingelina anareo tsony a rehefa nataon'ny tadatoa izay ifindran'ny fananana rehetra tamiko dia tanteraka tokoa zany ary dia rehefa maty tany Italia tanindrazany Angelo taoarinan'izay ny zanak'i Angelo nefa maniry ny fanaritava amin'ny anja sy njaka satria efa nambarany Angelo azy talohan'ny nahafatesany ny fisiany zanany aty Madagasikara ko dia mainy ny tadatoa ny anafoana ny fisiany anjaka dia nialo ny volana Novambra tamin'ny 7 oralina namonony any anja loza marina nagaga ny anja ny nahitany soratra hoe ora 5 farany teo ambony latabatra fisakafoana rehefa tonga tao an-trano avy niasa toy ny mahazatra izy. Io soratra io dia nosoratany dadatoa azy ary nosoratana tamin'ny ranako mba hampiomanina ny sain'ny anja hiatrika ny fahafatesana afaka fotoana fohy. Efa tonga tao an-trano melota dadatoa tamin'io saingy nanotrika tao amin'ny efitranony any anja ka rehefa avy ny sakafo hariva ny anja ary hamonjy ny efitra fatoriny nikenda ny dadatoa tamin'ny tady teo am-pandriany. tena lalina alohan'izay dia efa natosika tao anaty lavadrano lany leo tokotany io jaka ary no iboina tao mandra-patapitry ny ainy ary dia namboamboarina iny resaka ho an'ireo izay gaga mifanjavonan'izy menadafa hoe lasa nalainy raino any an-dafy. Hitanay tsy mihery aminay fa tena nifankatidiko ianao sy anja ary rehefa nilazay ny anja taminay aza ny fikasanareo an'oro-tokantrano ka dia tadevitra izay mba hanapahana ny fitiavanao azy dia ny filazanay taminao fa lasa nanambady an'la réunion anja. tena tsy vaninareo tsy vanina vonoanareo le malalako izay tena tiako indrindra eto an-tany tsy vitan'izany fa mbola novokisanareo laingany koa anyka teraka retim-po mihitsy ny filazanareo fa namadika ny malalako. Tsy nisy hitanay anafoanana ny fitiavanao any anja fa tsy nandainga taminao fa lasa ny andafy anja rehefa nanambady any. tena tsy nahaposika tena tsy tety ivela marina tokoa toetran'ny olona. ay ve ka efa nahavita nandratsatray ianao tiry sande izay nitserin'ny fitiavako ary nofinofisiko ho andefy mandraty izay. Mba afaka miteny ve ary zareo? Hoe ahoana raha vao? Eo anatrehan'izao savorivory izao dia tsy haiko ny tselo bava satria efa niseho tamiko ny avelon-dratoboko vavy ary nanery ahilazany mariny. Ka leo lazaiko ny tena marina rehetra satria voafitaka ianao ry Sanda ary voafitaka avokoa tsika rehetra noho izany. Hoe ahoana raha vao? Za dia za irery ihany tokoa ny tena mahalala ny marina rehetra ary hany afaka ho vavolombelona izao tantara izao satria hoko fantatrareo fa za no olona ny fandray betsaka indrindra tamin'ny Angelo satria dia mpanampy tao an-tranon'ny Angelo fa iny fony izy mbola tsy niara-mipetraka tamin'ny vady aman-janany izay nijanona tany Italia nandritra ny fotoana maharitra. Diso dia diso ny filazana fa nanao bodongerina ny tany ray aman-dreninao i Angelo ry Sanda. Ny mifanohatra amin'izany aza ny marina fa nataondra samy dadatoanao fotsiny izay inonao an'izany resaka izany mba hoe ahatonganao iray tsikombakomba amin'ny amin'ny ratsy ka hamono ny ravavinao mba ahazonareo mandova ny fananany Angelo. Maninona hoe raha vao? Zany marina marina tokoa fa zanak'i Angelo ianja sinjaka ary zanany tamin'ny rasoa izay fantatro tsara satria zany fakteran'izy roa ireo fa iny. Ny tena marina dia sipasipany rasoa sy mpamatsy azy araboly Angelo ka tena rarotiny terahana mba hoe tsy hatapaka ny fidiram-bola aminy. Zany hoe sakaizany Angelo ivelan'ny tokantrano ny rasoa renin'izy mianadary Sanda. Renin'izy mianada ozy izy satria izy da rery ny zanaka rasoa tamin'ny Angelo. Ary tsy fantatrareo ny tantara satria nafen'ny Angelo tsy ho fantatry ny vady aman-janany ny fisian'ny sakaizany ivelan'ny tokantranony.
Ianao kosa dia zanaka rasamby raha ny tantara reko sy azoko inoana satria raha soa mihitsy no nilazan'izany tamiko. Dia zanaka rasamby izay antsoinao hoe Dadatoa. Tamina vehivavy iray tany amorontsiraka tany ianao ary nafeniny andreo vady aman-jana ny fisianao. Ka rehefa natery ny oreninao io taty ianao satria dia nialangalana taminao tanteraka rasamby tamin'izany dia rasoa no nitaizanao. Ary rehefa maty rasoa taty aoriana dia tsy maintsy rasamby nandray andraikitra ny aminareo telo menada. Lanitra! Tena marina ve zany Javao a? Izay ny fantatro sy hitako ry Mademoiselle Sanda. Ary izany koa no anton'ny Edindra samy mafy mba hisoratra aminao ny fananany Angelo dia ny mahazanany ianao. Saingy mbola tsy nampahafantariny ianao izany hatreto hoe izay inoko fa mbola tsy tiany ho fantatro ireo vady aman-janany. Mazava. Izay zany nahatonga anao hiantso ny Sanda avy hatrany. Vao nahita tonga dia nitady ny rajo teo am-bavahady satria tsy kombakombanareo ty afery ty, ha? Fa nanaraka anongy aho tamin'izany niandry ny rajo teo am-bavahady teo ary reko fa niantso ny Sanda ianao. Efa namamana mantsy ny fihetsika eo tamin'iny. Ary ona aloha Sanda, nataonareo aiza moa zany ny fatondra tompoko vavy, ha? Isy lavatrano izay eo tokotany eo ary tao ny fatiny sy ny zakany nalevinay. Dia niravanay sy ny totofanay ilay lavatrano mba tsy hamoaka fofona. Ary izay koa ny antony olon'ny tanàna nandritra ny fotoana maharitra ka rajo indray ny santatra nipetraka tao. Ndray marina. Efa napopozoka ihany a. Ay moa ka tanànandolo zany tia nasainao mipetrahako ty. Ka efa voalazako taminareo avokoa izay marina rehetra ko toloron'ny polisy ary ankehitriny fa vonina indray ny sazoko e. Zare zany ry Mademoiselle Sando. Aleonao zany mandray ny valina sanao any amponja toy izay hoe hifanatrika amin'ny hevelony anja izay vonina ny amalindrany ankehitriny. Ok, izay fa efa mazava avokoa ny zavatra rehetra e. Atolory ary zato tananao raha matoa kely Sanda. Efa ela nanady adina ity raharaha ty saingy ankehitriny dia nipotra ho azy ty ny marina. Ary aloha dia tsorina aminao fa raha sendra izay vadin-drasamby izay antsoina hoe Dadatoa ihany nampanao fanady adina momba ny fanjavonan'izy mianadahy izay tsy fantatra mazava na lasaiza tampoka teo. Jererneny toa. Raha mba fantatra tokoa mantsy. Tsy maninona e. Vonina ny hidy aho mariky mifekeko ny eloko. Kondeha ary mideratra anaty fiara zato izy fa miandro ny fonjy. Oay, commissaire! Io ivonao io ianja. Ianja? Aiza izay olona eo ry kala kely ty a? Tena miseho amin'ny Sanda indray le avelo marina. Ary Sanda rery ihany zany mahita an'izany matoa tsisy mahita ninina izay rery etoko. Ianja, mifonatria. Avelao avy efa miaiky ny eloko ange e. Fa manao sinema ve kala kely ty sa ahoana e? Sa koa moa dia dalatsotra izao? Aza manatonao matahotra fa mela amiko. Vonjera ilay olona fa tamy manatona anany e azy. Sarotra ho an'ireo olona ireo ny hamonjy andry satria masondrirery ny afaka mahita amin'izao ry Sanda. Ary ny sofindrirery ihany koa no afaka mandre amin'ny feoko. Efa miferanareo ny androko tamin'ny fameranareo ny fotoana sisa ny ainako ho ilay ora 5 farany izay nanaperanareo ny fofonaiko ka nampangina tany akoatra. Ankehitriny kosa dia tonga amaly ny rako nalatsakareo noho ny fitiavankrenanareo. Efa nomeko andrian'io ihany koa ilay ora 5 farano andry. Motsy efa dila ny ora 5. Ny ora ny Dadatoa dia tapitra teo am-pamboan'ny ora 5 fa ny andry kosa ho faranako amin'ny fiafaran'ny ora. Omeomana hiaraka amiko fa izao ny ora 5 farany ananandry fofonaina. Tsia, mamelary. Ravavindringy Ianja. Mfona. Mlela palatikia. Oka marne. Avela.
efa voatendry fa anio no ora fahasivy farany ho andriry sanda ko de tatasaka izy Andriamanitra ohatra misy mandray amin'ny tenda ngesany zany tena lozy ty fa inona raha manjo azy mandro rova ve masoko sazava misy zao hitako zao hoe inona mampikonainandry zao ny sahaza mpanao ratsy izay tsy mijery afa-tsy ny tenany manao ny aina ho tsinitsinina ary mba ho anatry ny hafa izay manao ny ratsy sy asiny dia tsy maintsy ataoko an'izao ndry fatany tsara fa masina ny aina amin'izay ary mpanga izay nandatsaka azy hatrany na roviana fa ny amindry aloha dia efa tapitra ny ora satria efa tapitra teo koa ilay ora fahasivy farany ho andry tena nampivaraotsana ny zava-niseho teo to misy manan-kenty sandary dia ny rangotrasa rano namoto ny tenany ary itsika mafy mivoaka ny vava mandra-patapitry ny eny nefa nge dia tsy nisy afaka namonjy azy satria tsy hita maso le olona namono azy tsy hita maso satria lolo to tsy mampino ny zava-nitranga nefa nisy komisera tena tsy mba mino ny lolo sy ny asany ato aloha fa zao ananjary nino no ny zavatra tsy ahazavaina hita amin'ny masoko loza zany marina inona no atahoranao raha vao raha olona tsy nanao ratsy sy madio tanana ianao dia tokony tsisy atahoranao satria zay nandatsa-dra ihany tsy maintsy latsa-dra zay tokoa ngamba ny valy fatinangatra tsy maintsy manaraka aloha ianao raha vao anaovana ny fanady adiana rehetra mahakasika nyity raharaha ty ary nareo reo lahy kosa rehefa vita ny fikarakarana nyity razany ity dia tsy maintsy hijery le razana voalaza fa nalevin'nyara samy sy ry tompoko vavy-sanda ataotsika eny komisera ary tena iriko tokoa ny mba hanao ny adidiko farany amin'le malalako zay nyvonoany tsy mahatao toty ka mindrazany amin'ny fahasandrazany zay tokony isy azy ka motsy efa mivaly tamin'izy ireo ny todiny aina Andriamatorafity za kosa angamba aloha tsy very natory eo amin'ny trano io tsonika aleoko mamontsy trano fandrimba iny any olona ary raha pitso ihany dia hifindra fonenana vaovao matahotra iarany valy fatinangatra angaty ianao ry monsieur radzo tsy de tsy rafidy fa hoana izy nanao ratsy angahy ary tsy matahotra an'izany velively saingy tsy mety amin'ny saiko ny hoe heritreritra fa tanàna nandatsahan-dra io tanàna io ary matsy ny velona koa nge tsy tokony ara-monina satria fantatro fa tavelo ao amin'io tanàna io ny avelon'ny tompoko vavy anja asy zay orina ny amin'ny rana zany amin'ny fahasanrazany tokony isy azy na hoe zay ny tsy fantatro natolotry ny radio Don Bosco ho anareo teo lay ora fahasivy farany valy fatinangatra nosoratany razanak'olona Justin Marc novelominy Rakoto Faly Sinaizy Tahina Nantenaina Anjarliva Niravo Antsaravaga nandray feo sy nana tontosa tovy razana mamonjy